Iaraka ivavakatsika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitro noho ny fitiavanao anay ka mbola tratro izao alahady maraina izao indray. Misaotra anao ihany koa izahay raha mbola nomenao fahazotoana ka nisana aty am-piangonana hiaraka hiangona na koa hanaraka ny fivavahana any an-trano. Raha hamaky baiboly izahay dia mangataka ny fanahinao masina mba hanampy anay mba ho azonay daholo izay zavatra rehetra vakianay. Misaotra Jesosy eo. Amen. Iaraka maka ny teny soratra masina isika tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly, toko 7 ka ny 7:12 ka hatramin'ny 7:10. Asan'ny Apôstôly, toko 7, toko 7:12 ka hatramin'ny 7:10. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika, no nanome voninahitra an' Jesosy mpanompony, izay natolotra ireo sy nilavinareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nokasainy alefa. Fa ianareo nandala masina sy marina, ary mpamono olona nangatahanareo alefa ho anareo. Fa ny tompon'ny aina kosa no novonoinareo, fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, ary vavolombelona izany izahay. Ary ny anarany nahampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io, noho ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany na azoany izao fasitranana tsara teo eto imasonareo rehetra izao. Ary ankehitriny ry rahalahy, fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany, tahaka ny mpanapaka anareo koa. Fa izany no nahatanteran'Andriamanitra ny zavatra nampilazain'ny mpaminany rehetra raha teo fa hiaretan'ny Kristiny. Koa mibeba ianareo ka miverena amonoana amin'ny fahotanareo mba ho avy izay andro hamelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Tohizantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany, toko 2:1 ka hatramin'ny 5. Jaona voalohany, toko 2:1 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, izany zavatra izany no soratako ny aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika, dia ny fitandremana ny didiny izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavan'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ho aminy isika. Amen. Tohizantsika ny vakiteny arak'izay hitantsika amin'ny Luka toko 4:20 ka miatomboka amin'ny 5:30 izany, ary faranantsika amin'ny 7:70. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izy roa lahy mba nitantara ny zava-niseho teny an-dalana sy ny nahafantarany an'i Jesosy fony izy nizarany mofo. Raha mbola niresaka nilaza izany izy roa lahy, dia nijoro teo afovoan'izy rehetra Jesosy ka nanao taminy hoe ho aminareo aniny fiadanana. Taitra sady natahotra izy rehetra satria no heveriny ho matoto no hitany.
fa hoy jesosy taminy nahoana no mitebiteby ianareo ary nahoana no misalasala ao am-ponareo jereo ny tanako sy ny tongotro fa izao mihitsy ity ka sio aho ka jereo fa ny matototsy mba manana nofo aman-taolana tahaka ny ahitanareo ahy izao avy ny teny izy dia nasehony azy rehetra ny tanany sy ny tongony mbola tsy nino ihany anefa ireo mpianatra satria faly loatra sady gaga ka hoy jesosy taminy misy zavatra azo hoanina ve eto aminareo dia norosona tapatrondro natono izy ka nandray sy nihinana teo anatrihan'ny mpianany avy eo jesosy dia nilaza taminy hoe izao no efa nambarako taminareo fony izao mbola teo aminareo tsy maintsy tanteraka izay rehetra voalaza ny soratra masina momba ahy ao amin'ny lalan'ny Mosesy sy ny bokin'ny mpaminany ary ny salamo tamin'izay dia nosokafan'i Jesosy ny sain'ireo mpianatra mba hahafantatra ny soratra masina sady hoy izy taminy izao ny voalaza ny soratra masina tsy maintsy hijaly ny Mesia nefa tsy maintsy hitsangana velona amin'ny maty amin'ny andro fahatelo ary ny anarany no tsy maintsy ho toriana atao antso avo amin'ny fireneny rehetra mety tomboka eto Jerosalema mba hanainga ny olona hiala amin'ny toetra ratsiny sy handray ny famelan-keloka ianareo no vavolombelona hanambara izany isaorana neny tompo noho ny filazantsara ataontsika eo mpitsanganana ny raha voalahatra vavaka isika izao tokoa ny fotoana mety aza roarotina iaonana indray amin'ilay tompo ny aina
izay tonga mandondona manampitamby ao amin'ny varavaran'ny fonay tompo tsisy olona mihitsy etỳ an-tany hatr'izay mandrakizay ka hanana zany fomba izany hoe lay tompon'izao rehetra izao lay Andriamanitra ny evian'izao rehetra izao no manampitamby olona mpanota ratsy fahaverezana mandrakizay no mendrika azy nefa dia ataonao aminay izany. Ataonao zany satria te hanome fiainana ianao ary fiainana be dehibe dia izao fotoana izao no mety andraisana izany na hanavaozana ny fandraisana izany rehefa nandray izany zay. Oui Seigneur, c'est le moment opportun où le ciel et la terre se rencontrent, où le Dieu créateur visite les créatures misérables telles que nous sommes. Et tu nous visites non pas pour nous condamner, pour nous juger, mais pour donner une vie, et une vie en abondance. Et c'est le moment, c'est le rendez-vous. Peut-être on n'aura plus. Aide-nous à ne pas rater ce rendez-vous, Seigneur. Que nous nous focalisions sur l'essentiel. Parle, tes serviteurs t'écoutent. Amen. Afaka mipetraka isika. Lohahevitra izay natsidika na hoe ny teny faneva na teny fanaingana mot d'ordre dia mifidy ilay tompony aina ary le aina natao renitsoratra fa tsy natao zanatsoratra hoe mifidy ilay tompony aina, choisir le maître de la vie. Dia izay no jerentsika amin'izao fotoana omeny ny tompo izao izay tombony satria fotoana mety anova ny fiainantsika ary za resy lahatra amin'izany. Andriamanitra ry havana raha namorona izao rehetra izao hitantsika izao avy amin'ny tsy misy ho tonga misy dia hoe teny fotsiny ataony hoe misy hazavana dia misy namorona ny biby sy ny hazan-drano izy ny zava-maniry dia nisy izany dia reny zava-maniry na biby reny no atsotsika aminy hoe aina vie biologique bios amin'izao malaza zany hoe on mange bio le aina izay mamelona ny zava-boary rehetra vie fongique reny microbe champignon ao anatin'izany tsika olombelona mamaritra atsika dia misy des milliards de bactéries za tsy mpitsabo tsy dia fahaizako fa zay no henoko sy jereko ery mandrafitra atsika zany hoe il y a plus de bactéries et de champignons dans notre organisme que des cellules vivantes. Zany hoe itsika zany dia mizara izany vie biologika zany aina izany fa tsy zay ihany le raha olombelona zay natao hoe bios zany amin'ny teny grika fa itsika olombelona koa dia zao miavaka tamin'ny zavaboary rehetra satria novolavolainy ary nomeny ina le nomeny fofinaina roa izy ny teny hébreu ary io fofinaina io no mampiavaka ny olombelona amin'ny zavaboary hafa rehetra atsoina amin'ilay teny grika indray io aina faharoa io hoe psyché l'âme fanahy hoe ny malagasy ny fanahy no mahaolona satria io no ahafahany misafidy io no anehoany ny faniriana io no anehoany ny etaeta ary hiavahany amin'ny zava-mananaina rehetra. Psyché, c'est la vie, c'est-à-dire la vie psychologique, la pensée, l'émotion et la volonté. Zay ny olombelona men'Andriamanitra fofinaina ary io no ahaizany misafidy tsy mba hitovizany amin'ny zavaboary rehetra satria eo amin'ilay fiainana eo amin'ilay voary izay noharian'Andriamanitra dia zao safidy avokoa ny zavatra rehetra tout est choix
Et quand on dit tout est choix, un choix a des conséquences. Ary tsika izao dia izao ny safidy isika tonga eto. Mafana ane ny fandriana, mafana ane ny canapé, tsara ane ny grâce matinée, vizana ane ny asa tamin'ny herinandro. Fa zao matoy isika tonga teto dia izao ny safidy, ary ny safidy tsara isika. Ary izay mampiavaka antsika amin'ny zavaboary hafa, satria ireo olombelona voalohany raha namorona azy ireo Andriamanitra dia hoe azonareo hohanina avokoa ny voa rehetra eo amin'ny afa-tsy le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Safidy zany. Fa ny olombelona ny safidy ny anohatra an'Andriamanitra. Dia nandritry ny tantarany zanak'olombelona indrindraindrindra ao amin'ny baiboly dia misy an'izay safidy zay nolazaina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo, fanaon'Andriamanitra hoe apetraka eo amin'ny lohanao ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fanozonana sy ny tsodrano, bénédiction et malédiction. Dia ahoana izy misafidiana ny fiainana mba haninona, mba ho velona, satria mitanjon'Andriamanitra dia ny ahatonga antsika ho velona. Ary inona io le fahavelomana na io aina io hitantsika rehefa avy eo. Zany hoe Andriamanitra mihitsy ny nataona antsika hisafidy, satria izay no mampiavaka antsika amin'ny zavaboary rehetra. Dia tsaroana manokana ny sekoly alahady faritany nanao an'izay natao teto le izy formation n'ireo mpiandraikitra, dia le hoe raha ny safidiana tamin'izany dia nitenin'ny Josoa mpitaritafika tamin'izany fotoan'izany hoe Josoa 4:20 hoe raha niteny tamin'ny zanak'Israely izy le niala avy tany Ejipta ho any amin'ny tany Kanana dia hoe nefa raha tsy sitrakareo ny hanompon'ny tompo dia fidionareo anio izay ho topoinareo, fa raha izaho sy ny ankonako dia mifidy ny hanompo an'Andriamanitra. Zany eo amin'ny fiainana zany. Ary zay mampiavaka antsika amin'ny zavaboary hafa dia zao misy safidy foana atao isan'andro. Ary ny olona mitaiza, ndray aman-dreny zoky zandrana ny fiangonana dia mitaiza ny olona hisafidy, ary rehefa angalarina sy tsy ajaina io safidy io dia tena hoe zava-doza, satria n'Andriamanitra raha tsy manery ny olona mihitsy anao ny safidy eo amin'ny toerantsika, fa tena nomeny antsika malalaka zany fahafahana misy safidy zany. Ary ny mpitondra fivavahana tahaka ny Josoa dia nitaona ny vahoaka Israely hoe fidionareo anio izay ho topoinareo, fa izaho sy ny ankonako dia efa ny safidy. Dia ohatr' izany foana tsaroantsika ny tantaran'izy mirahavavy Madame Marthe et Madame Marie ao amin'ny baiboly. Tonga namangy ny tokantrano Jesosy dia nisy fomba anankiroa nafana nandray azy, dia ny ray nanao collation, apéro, tsy haiko raha nisy tamin'izany. Jesosy moavika normal, raisina tsara, petraka tsara dia teo. Ndray mihaino teo am-pototrany dia izao no tenin'i Jesosy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro erena ianao, nefa zavatra ray loa, une seule chose est nécessaire. I Marie no efa nifidy ny anjara tsara. Eo amin'ny fiainana dia izao, izay maha-olombelona antsika. Dia raha mitaizintsika dia tsy mifidy, indraindray tsika olon-dehibe, indraindray rehefa mitaiza dia zavatra tiantsika atao no tiantsika hampanaovina ny zanaka. Zaho anatin'izany. Tamin'ny tany Madagasikara dia tsy mba nanana zavatra hoe nianarana be dehibe fa dictionnaire anankiray no mba atao an-trano. Dia amin'izao ny zaza dia le manao rattrapage ny zavatra tsy vita taloha no hampanaovina azy, nefa tena izay le izy. Fa ny fitaizana dia izao manome azy ny zavatra rehetrarehetra dia anjaranao no mifidy, fa ianao manampy azy hifidy tsara. Izay nataon'Andriamanitra, io ny fiainana sy ny fahafatesana. Izy tsy miteny hoe izay ataonareo fa vidiony tsara, fa responsabilité anareo no mifidy. Zany eo amin'ny fiainana zany izay safidy izay tena mipetraka eo. Mifidy ny tsara ianao dia fiainana. Fa ny zanak'Israely amin'ny vaky teny, amin'ny asan'ny apôstôly 3 izay mitondra antsika amin'ny teny fanaingana dia izao nanao safidy ratsy. Ils ont, ahoana ny fitenen'izany, ils ont mal choisi. Ils étaient à côté de la plaque. Le tompony aina no tonga teo dia ry zareo tsy nifidy,
tamin'ireny herinandro masina ireny dia nivakiana tamintsika ny tantara raha hoe voalaza amin'io asan'ny apôstôly toko fahatelo hoe i Pilato a dia nahalala tsara fa tsy misy tsiny Jesosy ary te hanafaka azy izy dia ny fahefana teo anatrehany tamin'izany fotoan'izany ary atao ny mpitondra rehetrarehetra dia ny manao hoe grâce présidentielle dia tia no hafahany Jesosy ary amin'ny fotoana fankalazana amin'ny pasika ohatran'ireny no famoahana gadra na olona efa condamné zany dia amena grâce présidentielle dia nisy amin'ny Barabasy teo dia nisy an' Jesosy dia nomena safidy ilay vahoaka iza no hafahanareo iza no raisinareo iza no avoakako Barabasy ve sa Jesosy le antsoina hoe Messia inona ny safidy mivahoaka tamin'izany fotoan'izany Barabasy menanay Barabasy menanay nefa fatany tsara Barabasy c'était un gangster mpamon'olona fa zay ny safidiny dia mieritreritsika hoe sy baloza koa zany olona zany fa souvent on réactualise ce que ces peuples-là ont fait on choisit pas là le maître de la vie izay eto zany no misarika an'saitsika hoe andiny tena tokoa ntsika hoe za tokoa moa ny tompo tonga isan'andro san'andro eo amin'ny fiainako na amin'ny alalan'izao fitaom-pivavahana zao manolotra antsika fiainana ny tompo zahatra ataon'ny fiangonana rehetrarehetra fiainana ane nomeny fa inona no safiditsika mifidy ilay tompony aina ventsika sa hifidy ilay mpamon'olona tahaka ny Barabasy ianareo kosa dia nandà ilay masina sy marina ka mpamon'olona no nangatahanareo alefa ho anareo fa ny tompony aina kosa no novono inareo dia eto ny resaka hoe misy vie biolojika vie psychologique fa ny teny eto hoe tompony aina io le hoe vie io a dia izao ny teny ilazana azy maro amintsika nefa malala amin'ny teny grika hoe Zoé tena hoe le Renault Zoé ny Renault mantsy a ny conseiller an'ireny dia olona mahafantatra mahalala dia te hivendre ny 100% électrique izy ilaza illimité dia tsy nifidy izy hoe voiture psyché na voiture bio na dia tsara ary zany fa le teny ao amin'ny soratra masina hoe Zoé no nampiasainy sasy miteny hoe fidiana Zoé nareo fa entiko hisaritana ny sainareo hoe io Zoé io dia tsy inona fa le ain'Andriamanitra le ain'Andriamanitra le mitompo ny aina le tsy manam-pahataperana raha miteny Jesosy hoe zao avy dia hanananareo fiainana reo olona dia zao zay nomeny est-ce qu'on a choisi on a fait le bon choix il y a 7 milliards d'individus dans le monde amin'izao vanim-potoana zay lalovantsika aretina zao PDB no lasa PDB no mety mbola andera pitsy fa mifanontaniana mipetraka hoe est-ce qu'on a choisi la vie de Dieu ça n'a rien à voir avec la vie biologique ou la vie psychologique amin'ny heviny hoe amina zany zay ny teny ilazana azy zay ilaitsika raha mararitsika dia mila karakarana io vatana io ilaitsika zany ny safiditsika zava-dehibe araka ny voalaza teo fa raha izay fotsiny fa tsy manana n'le fiainan'Andriamanitra tsika hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana Zoé zay ny dikany amin'ny teny grika ary io fiainana io a no manova ny fiainantsika dia mifanontaniana fotsiny hoe efa nandray izany ave ary efa nandray izany ave efa nikolokolana zany satria rehefa voarain'ny olona io fiainan'Andriamanitra io dia zao mijery ny zavatra rehetra tahaka ny fijerin'Andriamanitra izy tamin'ny fampidirana teo dia nyteny hoe raha namorona n'izao rehetra izao Andriamanitra dia ny zavatra tenenina impolo miverina ao amin'ny baiboly dia hoe hitany fa tsara
zany hoe ny fiainantsika izao amin'Andriamanitra tsara avokoa fa isika indraindray rehefa tsy manana le fiainan'Andriamanitra dia ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika eritreretintsika ho ratsy. Zay mahatonga ny olona menomenona rehefa misy fisehon-javatra, ary zay mampiavaka ny kristiana hoe misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ahoana ny isaoranao amin'ny zavatra rehetra? Raha amin'ny fijerin'olombelona ny ijerenao hoe fahoriana ve dia isaorana an'Andriamanitra, tsy fisiana ve dia isaorana an'Andriamanitra, fa zao manana le fiainan'Andriamanitra ianao ka nasarotra na zavatra mampalahelo dia zao raisina ho tsara l'izy satria ny fijerinao efa fijerin'Andriamanitra. Ny fijerinao ny olona dia tahaka ny fijerin'Andriamanitra ny olona iny. Ny fijerintsika io za ao anatiny mila an'izany ary mila mikolokoloana zany hoe izay zany no fiainana tian'Andriamanitra hoe ny ananantsika io fiainana be dehibe. Ny mpanoratra ny soratra masina anie dia tsy nahita teny voambolana mihitsy fa dia nampiasany daholo hoe fiainana mandrakizay, fiainana be dehibe. Fa ny tiany ho tenena tsy ho le ain'Andriamanitra no nafindra no meny atsika, ary io ihany no mitoetra ny fiainantsika biolojika, io ny filantsika, ny faniritsika, ny zavatra ananantsika ireo vont tous disparaître. Seul reste c'est la vie que Dieu nous donne. Et cette offre, c'est gratuite, gratos ozy ny tanora. Dia ny mamperitreritra dia zao mijery ny fisehon-javatra ohatran'izao ianao dia manontany teny hoe mba teny efa ambany raisin'ny olona ve io fiainana omeny io? Ça, est-ce qu'on est à côté de la plaque? On a tout sauf le Zoé. Dia c'est dommage. Dia mampalahelo zany zavatra zany. Dia raha miverina amin'ilay tantara ny asan'ny apôstôly toko fahatelo teo dia hoe lohahevitra dia hoe ny tompony aina no nilavinareo, ianareo kosa dia nandala ilay marina sy ilay masina ka mpamon'olona nangatahanareo no fidinareo, fa ny tompony aina no vonoanareo, nilavinareo, ilay manome an'ilay aina, ilay Zoé. Dia zao ny teniny todika amin'ireo kristianina tamin'izany, fantatro aho fa tamin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany. C'était dans l'ignorance, vous ne le savez pas, mais maintenant vous le savez que vous avez besoin de cette vie-là. Ary toy izany koa ny mpanapaka anareo tamin'izany fotoana izany, tsy tamin'ny fahalalana, tsy fantany hoe ay io Jesosy io ne le tompony aina. Ohatra antsika indraindray impirina nitoriana teny, impirina kany am-piangonana, misy tsika amin'izao ary dekona mpiandro otrao fa tsy mahalala à côté de la plaque na izaho koa tamin'ny fotoana tsy fahalalana izany. Fa amin'izao tena hoe tsampatsika hoe aika ty Jesosy ty le tompony aina. Dia zay ny teny hoe tamin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo an'izany, c'est pas grave. Fa ankehitriny kosa ozy izy dia mitaona anareo, mibebay anareo ary miverena mba hamafana ny fahotanareo ka ho tonga ny fotoana famelomelomana vie, renouvellement de la vie, amin'ny fanatrehan'ny tompo sy ny anariny ny Kristiny, ary ho toriana amin'ny anarany le tompony aina ny fibebahana na hoe fiverenana amin'Andriamanitra, ny fananana aina vaovao indray sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Ary ianareo ho an'ny olona izay nandray an'izay fiainana Zoé izay dia lasa vavolombelona izy, mizara izany. Ary zany ny fiangonana, ny diran'Andriamanitra ny fiainana, men'Andriamanitra fiainana be dehibe izy, fiainana manova ny fijeriny, manova ny zavatra ataony. Tahaka an'Andriamanitra izy rehefa manao zavatra tsara. Dieu, quand il fait les choses, il fait bien. Nous aussi, nous sommes tous appelés à faire les choses bien, sans être perfectionnistes. Dia zay le lazainy eto io hoe ho toriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Zany ny soratra voalaza tamin'ny vakiten'ny fandimby teo. Zany hoe ao ihany no azahoana an'izay aina izay ho an'izay tsy mahazo azy, ary ho an'ny olona zay mbola izay efa nahazo azy dia mikolokolo izany.
androany dia ny fotoana natokany fiangonana anaovana ny hoe appel au don na hoe LDF levée de fonds no filazantsika azy dia rehefa eritreretina raha vao tsy amin'izay fijery zay angle zay ny atao hoe LDF manome vola amin'ny fiangonana dia je vois hoe c'est à côté de la plaque manoana ny asan'ny fiangonantsika satria zao ny fiangonana irery ihany no mizaran'izay fiainana zao hoe fiainana be dehibe sy fiainana mandrakizay zany dia raha manome volako an'ny fiangonana na fahaizako na ny heriko dia zao mba hatonga ny olona anana an'izany satria ireo olona rehetra reo na avako izy na iza ka maty dia tsy anana an'izay fiainana izay dia zay no mahatonga hoe mba hatonga ny olona anana an'izay kay no mahatonga manao ny asan'ny fiangonana fa tsy zavatra hafa satria ilain'ny olona zany ary zany ahazo an'izany maimaim-poana dia zay azoko zay men'ny tompo anohanako ny fiainan'ny fiangonana satria be dehibe misy hirany farandray mamonjy zay tamin'ny voalohany le izy ohatrany tsy dia azoko ihany azon'izay teolojianina tony moa rehefa misy zavatra dia tsy maintsy fakafakana hoe aiza mety tsy mety fa teneniko ihany le satria misy zavatra tena mampieritreritra mihitsy le hoe raha ho any an-danitra isika ozy izy ka hijoro eo amin'ny fitsarana dia maro be ny olona hiteny tsy nambaranao ahy izy hitanao aho fa mijaly hitanao aho fa fahadiranovana fa tsy nambaranao Jesosy ilay tompony aina zay le izy mety zavatra tsy hisy eo zany fa mampieritreritra tamin'ny fiofanany mpiandraikitra satria ireo mpiandraikitra ireo iandraikitra n'iny izy andraikitra izara zany fiainana zany amin'ny olona tsy afaka mizarana zany fiainana zany izy raha tsy izy aloha ny mahazo azy dia niresaka tamin'ndrareo dia betsaka manontany hoe ataon'ny pastera inona ary zay raha mba misy manany nareo sablier ireo sablier le tamin'ny fotoana mbola tsisy famataranandro dia le sablier reny no anaovana chronomètre dia nisy olona anankiroa nanome hoe ty pastera dia aty izy fa ndray atao posikata ndray tsy hitanao hoe le sablier ohatra zao le fasque c'est le verre c'est du sable et le sable c'est du sable dia io zavatra io rehefa hamatatra fotoana ianao dia misy il y a des graines de sable qui tombent fantatrareo raha sendra andray andro any nareo te amin'ny cadeau aby ohatrany tony mena fa tiako dia ohatran'io ny fiainantsika misy an'io sable io c'est ça coule nos vies coulent doucement azonareo ohatran'izay mais la différence par rapport à notre vie c'est que on ne sait pas ce qui est là et combien de graines vont tomber. Je ne sais pas si vous savez où est-ce que je veux en venir. Notre vie, c'est comme celle-là. Il y a les sables, là on sait qu'il y en a encore beaucoup, mais nous, on ne sait pas combien de graines vont encore tomber. Fijery malagasy dia hoe tsy ny marary mafy no maty fa ny tapitrandro. Personne ne le sait. Moi, je ne sais pas combien encore de graines qui va tomber. Njarantsika mandinika kely hoe ahoana. Et si on ne le sait pas, combien de graines qui vont tomber, il faut vivre chaque moment comme si c'était le dernier. Vivre selon Dieu. Non pas gaspiller nos vies avec des choses futiles. Chercher toujours les petites bêtes, alors que les petites bêtes, il y en aura toujours. Parce que le Seigneur qui a dit, c'est dans ce monde que vous aurez des tribulations. Mais vivez chaque graine qui tombe comme si c'était le dernier. Et apprenez toujours
de Dieu, des autres, comme si vous alliez vivre pour toujours, pour l'éternité. Mianara foana, mitombo, mifankatiava, tahaka ny olona hoe io velona mandrakizay. Fa eritrereto kosa hoe mety anio vaky teny teo hoe sao dia ity no tory teny farany. Fa indrenana izy zany, fa ny fieritreretantsika hoe iaina eto mandrakizay, mahatonga antsika mieboebo, mahatonga antsika manitsakitsaka ny hafa, mahatonga antsika fijerintsika ihany ny tidintsika fanjakana. Fa amin'ny fotoana izay alalantsika hoe mety rehefa avy eo aho dia ho lasa. Laniko amin'inona ny fiainako e? Satria izany men'Andriamanitra fiainana mandrakizay, fiainana une vie en abondance. Donc je vais apprendre comme si je devais vivre longtemps dans cette vie, mais avec Dieu. À Dieu seul soit la gloire pour les siècles de siècles. Amen.
anambarany finoantsika isika araky ny nosoratany Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tao Kolosianina dia izany no entintsika koa mamaly ny afatra ny tompo tamin'ny toriteny teo eo am-pitsanganana nanaovantsika izany ary vakitsika miadana le fanekempon'olona. I Kristy dia endrik'ilay Andriamanitra tsy hita maso. Izy no zanak'ilay matoa, ambony ny voary rehetra. Tao aminy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra, any an-danitra sy eto an-tany, ny hita sy ny tsy hita, na ny fiandrianana, na ny fanjakana, na ny fanapahana, na ny fahefana. Tamin'ny alalany sy ho azy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Nisy talohan'ny zavatra rehetra izy, sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. I Kristy ny lohan'ny fiangonana izay tenany. Izy no fiandohan'ny fiainam-baovao, zanak'ilay matoa, ilay voalohany natsangana ho velona avy tamin'ny maty, mba ho loha laharana amin'ny zavatra rehetra, fa tao aminy no sitrak'Andriamanitra hitoerany hahafenoana tanteraka. Ary ny rana fony teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovan'Andriamanitra fampihavanana, ka dia tamin'ny alalany no sitrak'Andriamanitra hampihavana amin'izy iray ny zavatra rehetra, na ny eto an-tany na ny any an-danitra. Amen. Petraka isika dia miroso amin'ny filazan-draharaha. Mamerina ny arabantsika amin'ny anaran'ny tompo, fanentanana fohy avana voalohany teny zany dia misoran'Andriamanitra ahafahantsika manao zao fotoam-pivavahana zao indray. Fanentanana fohy araka ny tenen'ny ray aman-dren'ny mpitandrina teo dia androany ny alahady atokantsika nanaovana ny hetsika voalohan'ny fiangonana. Ny ten'Andriamanitra izay niraisina tamin'izany dia ao amin'ny salamo manao hoe: izay manatitra fanati-pisaorana no manome ny voninahitra ahy, ary izay mitandrina ny lalany no hanehoako ny famonjena an'Andriamanitra. Izany ry havana no anentanana antsika, ary ny zavatra iainantsika isaky ny alahady dia mampiseho hatrany fa lehibe tokoa ny Tompo Andriamanitra izay ivavahantsika. Androany izao dia nisy ray aman-dreny izay nandalo teo, vazaha izy io, dia izao no teneniny: je suis très content parce que vous avez redonné vie à ce beau bâtiment. Mifanojo tsara amin'le teny jerentsika teo hoe mifidy ilay tompon'ny aina. Tena nihetsi-po be ilay rangahy resaka tamiko teo, tiako tenenina amintsika zany hoe manana fahasoavana be mihitsy fisaoran'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra nameziny antsika an'ity trano ity, izay araka ny teneny teo beau bâtiment fa ça a été délaissé. Ary izay ny tena mariany tamiko teo hoe délaissé pendant un certain moment ozy izy, fa zao izy dia tena faly mihitsy izahay mahita nareo témoignage izy zaraiko amintsika, satria tena nietsika be zany ny fon'le rangahy teny teo. Dia izay zany ny anentanantsika hoe amin'izany zavatra izany dia mijoro vavolombelona hatrany tsika, ary dia manentana antsika amin'izao alahady izao amin'ny fanaovana ny vokatra. Raha hiresaka ny fohy ny chiffre ko dia ao anatin'ny budget prévisionnel dia eo amin'ny 3500 € eo zany ny vina napetraky ny birao tamin'ny komity, tamin'ny napetraky ny tsika assemblée générale hoe hotratrarina. Ka dia manentana antsika amin'izany ary marihana fa izay manome ampitiavana no tian'Andriamanitra. Dia ao an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Misaotra tompoko.
dia misaotra ny filora be mantsoa isika ny amin'izay fanentanana momba ny vokatra izay ho tanterahantsika androany izay. Ary miaraba antsika indray amin'izao alahady 7 amin'ny volana avrila izao ho amintsika hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Raha misy amintsika no sambany izao vao tonga miara-mivavaka eto amin'ny tafo Aix-Marseille dia hiangaviana mba hitsangana izy ho arabain'ny fiangonana. Dia misaotra ny mpitandrina Janora Andrianandrasana isika nitarika ny fotoanandroany ary ihany koa nitondra ny hafatra Andriamanitra ao antsika. Misaotra ihany koa ireo mpandray anjara rehetra nandritra ny fanompoam-pivavahana. Ny tompo anie omba sy ampahery anareo mandrakariva. Mitohy hatrany ny fotoam-pivavahana isaky ny alahady maraina manomboka amin'ny 10 ora sasany. Ny fanajana ireo fepetra rehetra momba ny fiarovana amin'ny valanaretina Covid-19 dia mitohy hatrany. Manentana antsika mba hanaja ihany koa izay fandaminana napetraky ny tompon'andraikitra. Noho izany dia misy foana ny fisoratana anarana ary azo adino milaza amin'ny mpiandraikitra raha misy ny tsy fahafahana tampoka nefa efa nisoratra anarana. Izany dia mba hamora ny fandaminana ary koa mba hahafahana manome ny toerana ho an'ny hafa raha sendra misy ny liste d'attente noho ny hamaroantsika. Tsy miova ihany koa ny lien amin'ny fisoratana anarana ary izany dia manomboka isaky ny alatsinainy. Azo atao ihany koa ny miantso avy hatrany ny laharana 0615 49 41 85 na manantona ny birao ihany koa. Mitohy hatrany ihany koa ny fampitana ny fanompoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Zoom sy ny Facebook ho an'ireo izay tsy afaka tonga aty am-piangonana noho ny antony maro samihafa. Dia ampatsahivina ihany koa isika fa afaka mandeha aty am-piangonana isika na sendra mihoatra ny 10 kilometatra aza ny elanelana fa mila mameno ny dérogation ary indrindrindrindra azo adino ny mitondra ny justificatif de domicile ka ny case 6 no koshena amin'izany. Ny groupe CSD no diakona tompon'anjara mandritra ny volana avril. Ny alahady 5 ny volana avrila dia alahadin'ny zava-maneno ary izy ireo ihany koa no manantanteraka ny fanadiovana ny fiangonana ny asabotsy sy ny alahady. Ny alahady 2 ny volana May dia anjaran'ny Amafi, ny 7 ny volana May any SDK, ny 9 ny volana May dia alahady ny Dekona. Pazapa Bible. Mitohy hatrany ny fianarana ny soratra masina isaky ny zoma hariva manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora. Izany dia atao amin'ny alalan'ny Zoom. Ny Koritianina voalohany toko 7 no nodiniana tamin'ny zoma teo, izay mahakasika indrindra ny amin'ny fanambadiana. Koa antsika izay ilinany amin'izany dia tanina trano fa mbola hitohy izany ny zoma ho avy izao. Nahatratra teo amin'ny 7 mahery teo eo no tonga nanatrika izany tamin'ny farany teo ary marihana fa misokatra ho an'ny rehetra izany fianarana ny soratra masina izany. Aza misalasala manontany ny mpiandraikitra na ny mpitandrina raha toa ka mila fanazavana fanampiny. Mitohy hatrany ny fianarana sepilalahady sy katekômena isaky ny alahady maraina manomboka amin'ny 7 ora. Antso fivoriana sy fanasana. Avy amin'ny SVK, ny fandraisana sary sy feo momba ny zaika be faritany SVK dia ho tanterahina anio aorian'ny fanompoam-pivavahana aoka isamijanona isika mba hanantanteraka izany. Avy amin'ny Amafi, ny fandraisana ny sary momba ny cœur nifatsatsy dia ho tanterahina anio hariva eto amin'ny fiangonana manomboka amin'ny 2 ora sasany aoka hiomana amin'ny fanamiana. Ho an'ny birao, ampatsahivina fa mivory isika ny talata 20 ny volana avrila manomboka amin'ny 7 ora alina amin'ny alalan'ny Zoom. Sekoly Alahady. Le Sekoly Alahady Raisana est heureux de vous inviter à assister à leur événement national IRNSA qui s'effectuera par Zoom le samedi 24 avril et dimanche 25 avril. Pour plus d'informations, veuillez contacter Tati Fifi. SLK, ny fivorim-be ara-potoana voalohany an'ny SLK dia ho tanterahina ny sabotsy 15 volana May manomboka amin'ny 3 ora tolakandro eto amin'ny fiangonana koa manentana antsika rehetra hiomana ao amin'izany. Réunion d'intégration.
les coordinateurs projet du Ezekachan vous invitent à une réunion d'intégration le samedi 24 avril de 14h à 17h au temple de Vialar. L'objectif sera de vous présenter les futures grandes lignes et la nouvelle organisation du projet, ainsi que les attentes pour chacune des commissions. Donc, si tu as à cœur de servir au sein du Ezekachan, tu seras le bienvenu. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Matthieu chapitre 25, verset 29a. Nous espérons vous voir nombreux. Soyez bénis, Tantel et Arvul. Fisaorana ho an'ny mpitandrina sy ny komitiny tafo ny mpiangona FPMA ex-Marseille. Tompoko, izahay zanaka manjafy ny Mamia Arlette dia maneho ny fisaorana sy fankasitrahana anareo rehetra tamin'ireo rehetra nataonareo, vavaka, teny mamy, nitondra fankahirezana fanotronana ho anay fianakaviana. Tsy tamin'ny fotoana nahalasany any akory no nanehoanareo izany fitiavana izany, fa teo foana ianareo nandritra ny fotoana maro. Tsara levenana i Mamia Arlette, koa ity teny eo amin'ny soratra masina ity izay teny nataony Mamia Arlette taridalana teo amin'ny fiainany, no entina hoafatra sy hanaovana veloma anareo rehetra. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesaloniana voalohany toko 5, andininy 9 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'ny fianakaviana manontolo, manao siny toko sy kajy Raveljon. Filazana manjo. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Psaume 73, verset 28a. Dans la foi et l'espérance de la vie éternelle, nous avons le regret de vous faire part que notre bien-aimé, Rakutuarivu Joyce Mahaimanana, a été rappelé auprès de Dieu le mercredi 14 avril 2021 après avoir vécu 68 ans parmi nous. Son épouse, Rasua Miangunana, ses enfants, Kelly Olivier et Manir Yangunantsudzemima et Raphaël. Randriamampianina Ondirajarvelo et Mahaimanana Rujarsu et leurs enfants, toute sa famille et proches. L'inhumation a eu lieu le mercredi 14 avril à Alasura, Antananarivo. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Jaona voalohany toko 4, andininy 9. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny malalanay Andriamanohy Sora Jaona dia nantsony ray ody any aminy alatsinainy 12 ny volana avril 2024. Hoy ny vadiny Ravelo Arsoa Farahanta Malala, ny zanany Andriamanohy Soa Malala, Andriamanohy Sora Jaona Njara Niaina sy Antonela, Andriamanohy Sora Bevaza Fabienne, ny zafiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voapetraka ny amin'ny fasan-drazany eny Ankadivorobe. Mitisy hanompo an'Andriamanitra hanandratra ny rehetra. Amin'ny finoana ny fitsanganana amin'ny maty no ampandrenesana antsika fa Mopera Agustino Betaza dia nodimandry ny alarobia fa 14 ny volana avril 2024 tao Antananarivo rehefa nivahiny 27 taona teto an-tany. Ankoatra ireo zavatsoa vita no an'ny firenena malagasy teo anivon'ny fiangonana, teo amin'ny sehatry ny fanabeazana, ny asa fanontana ary ny fanabeazam-bony teny malagasy, izy dia efa ray ampanahy ny ANCMF, Aumônerie nationale des catholiques malgaches de France, ary ihany koa efa ray ampanahy ny andraikitra manokana ny tanora teo anivon'ny ANCMF. Ny nofony dia efa voapetraka eny amin'ny fasan'ny misiona eny Ambohipanja Ilafy ny alakamisy 15 ny volana avril 2024. Ka ny famangina sy fitondranam-bavaka ireo fianakaviana dia ho tanterahina anio ato anatin'izao fanompo-pivavahana izao. Opération pièce jaune. Entanina isika araka ny voalaza efa naharitratra izay mba hanangona trano ny pièce jaune any amin'ny isan-tokantrano ka hitondra izay voangontsika amin'ny alahady 17 ny volana Jona izay alahady natokana ho an'ny ezaka trano.
banque alimentaire ampahatsiahirina isika fa misy ny banque alimentaire maimaim-poana eto amin'ny fiangonana. Izany dia azontsika raisina ao amin'ny salle kate izay atsy ambadikatsy. Entanina ihany koa izay afaka manolotra mba ho fanatevenana izany banque alimentaire izany. Asa fanatsarana ny trano fiangonana. Mitohy hatrany ny asa fanatsarana ny trano fiangonana isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva. Manentana ireo rehetra afaka mandray anjara amin'izany ary misaotra ireo rehetra fanome-tanana amin'ny fanantanterahana ny asa. Dia misaotra ireo rehetra manolotra sy mikarakara ny sakafo ihany koa. Ary raha misy fianakaviana izay maniry hanolotra sakafo dia raisina ny tanandroa izy ireo, afaka manantona ny mpiandraikitra izy ireo ny momba ny fandaminana amin'izany. Azadino ny mitondra mbavaka hatrany ny asa. Ezaka trano mba ahafahantsika miatrika ny fanamboarana ny trano sy ny famerenana ny volany amin'ny banky dia mbola mitohy hatrany ny fandraisana ny souscription amin'ny ezaka trano, koa entanina trano isika izay afaka mandray anjara amin'izany. Ho an'ireo izay andohadidy na koa hanao don dia vonona trano ny ekipa finansa andray izany. Dia toy izao ny rakitra voaray tamin'ny alahady fa 12 ny volana avril 2024. Ny rakitra 216,90 €, ezaka trano 225,60 €. Ny adidy izay voaray tetsy aoriana tamin'ny alalan'ny chèque na espèce dia 45 €. Dia izay indray ry havana no azamboara amin'ny raharahany fiangonantsika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fiadanana. Araka n'izay nambara tamintsika teo dia misy mpikambana eo amintsika ny dona Paorina dia amin'izao ora sy fotoana izao no fotoana hitondrantsika azy ireo ambavaka. Koa melohan'izany dia ho ataontsika ny andininy voalohany amin'ny 420 amin'ireo fianakaviana ireo dia misy manatrika etaona dia ny fianakaviana zany Andria Manoisoa, Mianakavy, Malala sy ireo zanany dia ny fianakaviana indray amin'ny Cuelier, Jemima, Raphaël, Olivier dia manaraka atsika amin'ny alalan'ny Facebook dia ao manatrika atsika eto izy. Ny fiangonana katolika malagasy moa izay namoy ndray aman-dreny ombonana Père Betaza dia misy fotoana izay anaovana lamesa ho amin'izany dia isolotenan'ny fiangonana anatrika amin'izany amin'ny volana May. Dia izao dia raha ohatra ka afaka miroso ety amin'ny laona ny fianakaviana izay eto na mijany eny amin'ny toerana izay safidinareo malalaka fa ny ataontsika dia hitrotro ambavaka amin'izany. 420 andininy voalohany. Endry mianakavy hoy ny tenin'Andriamanitra akaikin'izay manana fo mangorangoraka Jehova ary mamonjy izay torotoro fanahy
maro ny fahorian'ny marina ny fa Jehova manavaka azy amin'izany rehetra izany. Izany teny izany ry havana no indramin'ny fiangonana entina ampahery anareo manoloana ny fandozan'ny olontiana ny ray aman-dreny anareo tombon-dalana ny azy fa isika rehetra dia samy hoany avokoa koa maiza mionona ary ny rariana dia ho fifaliana indray ny iarahantsika amin'ny andro sisa rehetra. Izy tompo ane ameno ny banga izay navelany ka dia mampahery anareo izahay ara-mitraka fa Andriamanitra ombo anareo mandrakariva. Magataka ny mpitandrina anao vavaka fohy. Iaraka hivavaka isika. Tompo amin'izao ora manjombona eo amin'ny fiainana izao, fiainan'ny fianakaviana, na ny eto na ny any Madagasikara na izanaiza toerana misy azy ireo dia miombom-bavaka izay mangataka aminao fampiononana feno izay ianao irery avy amin'ny fanahinao masina, ianao ilay tompony aina no afaka manao izany ho anay. Ary izay lazainao dia hainao atao avokoa tompo, ko angatahanay ianao no hanasitrana ny ratra-pe rehetra, vokatry ny fisarahana satria ray aman-dreny nahitana masoandro no nandao ny amboa. Ilay nampianatra nandeha ilay fola damosina, le natoy izao ireo zanaka aman-jafina. Tonga ny fotoana izay tsy maintsy andaozana aminy marary. Nefa nampatsiahanay ianao tamin'ity fa ianao efa nanome azy ireo ilay fiainana be dia be, ilay fiainana mandrakizay. Ary izany no toky sy fanantenana fa izany fiainana izany dia tsy tapaky ny fahafatesan'ny nofo, fahafatesan'ny vatana, satria fiainanao Andriamanitra izay nomeno anay maimai-poana. Ampio ireo taranaka, ireo fianakaviana, anohy ny asa tsara izay nataon'izy ireo satria olona nandray ilay fiainana avy aminao izy ireo. Afatra dia ny fifankatiavana, afatra dia ny hoe eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Oka tsy ataonay ho ambanin-javatra izany afatra izany fa hivelomanay tokoa tompo, ary izay no iandrasanay amin'ilay fotoana rahatr'izay izay tsy maintsy hialanay eto amin'ity tany ity koa. Kanefa mino izahay fa raha miala eto izay dia Jesosy ilay maminy fo no vataninay rahatr'izay. Iaonanay indray amin'ireny hava malalanay ireny amin'ny fotoanany, ary amin'izany fotoana iaonanay izany dia tsy hisy intsony ranomaso, tsy hisy intsony tomany, tsy hisy intsony alahelo, tsy hisy intsony sainto, satria hiaina ilay fiainanao mandrakizay izahay. Amen. Manaraka izany izy menakavy izay manatrika eto sy izay manaraka amin'ny alalan'ny fampitana, amin'ny alalan'ny Zoom, dia misy fomba malagasy izay ho tanterahan'ny fiangonana, fao-dranomaso izay atolotra amin'ny mpitiavana, mifanaraka tsara amin'ny finoantsika kristianina, kely dia kely fa dia raisampitiavana tompoko, ary dia ho lasan'izay ny ratsy rehetra. Amen. Ho mariky ny firaisantsika dia ataontsika eo am-pitsanganana tsika rehetra ny hitsangana ny 14 sady fanamafisantsika ny finoantsika ao ny ray loharan'ny soa vatanina ratr'izay, izy no ampiditra antsika mianakavy hoe mandro soa, dia ao sika hiaona indray, mbola hiaona amin'izy ireny tsika. Saya
dia ho azy rery ny voninahitra afaka mipetraka zay. Azafato fa ndray fititaniana kely ny tena misy oro-tenany fianakaviana Andriamanao Isoa ary rariny sisy dia tokony ara-hijory miaraka taminareo koa izay mivady fa tsy maintsy misy no mivangina dia misy ny mpamangy. Ka amin'izao fotoana manjombona mangidy izao dia no fisaorana sy fankatelemana antsika dia rehefa mirava itsika dia erineria misy tsy tantely tababata akory fa mofomamy tapaboaty no atolotry ny fianakaviana ho fisaorana sy fankatelemana antsika arengany zany mofomamy izany ho an'ny fianakaviana izay mandalo mangidy dia mba hitondra mamy amin'ny fiainana arengany ho lasan'izay daholo ny ratsy rehetra tompoko ary mbola mamerana amin'ny fisaorana anareo mitondra ny tenin'Andriamanitra mampionina ny fianakaviana ka Andriamanitra ny Kristy fahasoavana ny amin'ny hery atsika rehetra manoloana izao zavatra mitranga izao ary ho fifaliana ny fanodiavana tompoko. Misaotra tompoko. Mialatsy indrindra tompoka nisy zavatra kely adino teo tsy voalaza ny momba ny reçu fiscal. Efa nandeha ny fizarana ny reçu fiscal, efa naparitaka tamin'ny alalan'ny mail ihany koa izany. Raha misy tsy naray izany na mila izany dia iangaviana indrindra mba hanantona ny ekipa finance izy ireo mba hahafahana manome izany. Misaotra tompoko. Roso amin'ny rakim-pisaorantsika ny raha voalahatra nataontsika amin'izany. Araka hitsangantsika nolotra ny rakim-pisaorana
isika tomoko.
dia tonga ao amin'ny fotoana ny vavaka trano sy ny vavaka fangatahana isika ary vavakasika. Tompo, lehibe tokoa ny fitiavanao ary tsapanay isan'andro san'andro izany fitiavanao izany. Misaotra amin'ny zavatra rehetra izay nataonay sy ny zavatra nataonao sy ny zavatra rehetra mbola ho ataonao aminay. Ny angatahanay aminay tompo dia ny hanomezanao anay ny fahalalana, fahindrina sy fitiavana satria izany ny zava-dehibe araka ny teninao. Mivavaka aminao izahay, ny hanomezanao anay fofeny fahindrina ka ahafahanay mahafantatra ny sitraponao ary andray feno ny teninao. Alaviro aminay ny hevi-diso sy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ka ny zavatra rehetra izay ataonay amin'ny asa izay nanindrinao anay sy ny antsono anay tsirairay avy dia hirindra sy ho tanteraka araka ny sitraponao. Iny tompo amin'izao fotoana izao koa dia fantatrao ny zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao. Matsaro manokana ireo havanay any an-tanindrazana izay any amin'ny firenena misy anay Madagasikara. Fantatrao ny zavatra misy any. Omeo fahindrena ireo mpitondra ahita ny lalana tokony hombana ary hiaro ireo vahoaka tsy mandady arona ianao. Eny tompo, ny zavatra rehetra dia ianao no mitantana izany ka ahatoky ianao izy ireo ary hanajako ny fepetra sy ny zavatra rehetra napetraka ireo tompon'andraikitra. Trotram-bavaka koa izahay ho an'ity firenena izay mandray anay ity, ahita ny vahaolana koa ary arovo ny vahoakanao amin'ity aretina Covid izay fantatrao fa mitady anakorotana sy ampijaly ny vahoakanao. Amafisatrano ny finoanay tompo, ny finoanay anao ka atoky anao hitrany izahay satria izany finoanao izao niany no hery sy tanjaka ahafahanay miatrika ny ahiahy rehetra. Tompo, maro ny zavatra tianay ho angatahana aminao ary tsy miafina aminao fa ianao ihany no mahafantatra ny mahasoa anay. Koa tianay ho ampiarahana amin'ny vavaka mamy indrindra izay nampianarinao anay izao fangatahana izao. Raha anay izay ny an-danitra, ho hamasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Mino anio izay anona sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Iaraka hitsangantsika andray ny tsodrano dia ao aorianan'ny tsodrano dia vetesintsika ny antema fahadimy. Izao no lazain'ny tompo izay nahary sady namolavolanao tao an-kiboneny. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso anao tamin'ny anaranao aho, ahy ianao. Raha mita ny rano ianao dia ombanao aho. Raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamakivaky ny afo ianao dia tsy homay fa tsy handoranao ny lelafo. Fa izao no Tompo Andriamanitra no mamonjy ianao satria sarobidy eo imasoko ianao ary be voninahitra no sady tiako. N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi.
Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas, car je suis ton Dieu. Tu es ton sauveur. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux à mes yeux, car je t'aime d'un amour éternel. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Bon dimanche à toutes et à tous, dia mirary soa antsika mianakavy.